Amaranantsika ny fotoana amin'ity ariva ity dia araka ny fangatahan'ny maro ireo nandray anjara tamin'ny gala des arts martiaux tao anatin'ny fankalazana ny fa efapolo taona ny aka dia averitsika androany ao anatin'ny minitra vitsivitsy izany atao hoe gala des arts martiaux izany anomezana fahafapo ireo mpandray anjara moa no anton'izay sy amezam-boninahitra ihany koa ny aka zay nakalaza ny fa efapolo taonany. Totosa araka ny tokony ho izy ny seho rehetra no karakarain'ny aka tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny fankalazana ny fa efapolo taona ny joron'ny klub. Ny zara roa ny avaka tsara ny hetsika teo amin'ny tapany voalohany izay nahitana ny kata sy ny comité. Ny tapany faharoa kosa dia ny fampisehoana gala des arts martiaux. Teo amin'ny vokatra ara dia nisokantana zareo avy eo amin'ny aka avaratrano teo amin'ny comité ary teo amin'ny kata kosa dia zareo tegersa no tena nisongadina. Toy izao ary ny vokatra rehetra teo amin'ny kata ho an'ny Skajy Benjamin dia voalohany Koloina avy amin'ny Tegersa, faharoa Brenda avy amin'ny Tegersa Voromailala ihany. Skajy Benjamin voalohany Tokina avy amin'ny Aska, faharoa Dilanina avy amin'ny Tegersa Voromailala. Teo amin'ny senior lehilahy dia voalohany Tanjona avy amin'ny Akavaratrano, faharoa Dina avy eo amin'ny Tegersa. Senior zazavavy marana voalohany Gaël avy eo amin'ny Tegersa, faharoa Vatsoa avy eo amin'ny Iska. Ho an'ny Skajy vétéran kosa mihoatra ny 20 taona dia voalohany Emilien avy eo amin'ny Tegersa, faharoa kosa Inomentsoa avy eo amin'ny Akabetafo.
Vokatra teo amin'ny kimité sokajy kadety voalohany zareo avy eo amin'ny aka Ambopo ary ny faharoa kosa ny dimy Mambo Manarina. Isan'ny tarika moa ny faninanana teo amin'izay kimité zay. Ho an'ny sokajy kade voalohany ny aka Avaradrano, faharoa ny Omeo Farma. Teo amin'ny senior vehivavy dia larina voalohany ny Kokatso, faharoa kosa zareo Otomatsiatra Karatedo, ary teo amin'ny senior lehilahy dia voalohany ny Kosfa, faharoa kosa ny aka Avaradrano. Nandravaka ny hetsika ny sehogoavana nasehon'ireo taranja maro samihafa nandray anjara tamin'ny gala des arts martiaux. Hitantsika amin'izany fa ny publika ihany koa dia anisan'ny manohana ny arts martiaux. Marihana tena fa hitantsika na ito ary misy teknika fototra telo hita ao anatin'izany tsony tsy tolony izany. Ny zao hitantsika voalohany zao natsoina hoe mobo matsoki na lay antsoitsika fiteny any amin'ny tarantsakarakeo iakosikosy ny teny. Ny taekwondo moa tany Tedoara dia natokana ho an'ny miaramila ary hitantsika ao anatin'izany fampianana ireo close moment isan-karazany. Hitantsika tendray valo matsoki, hitantsika manaraka tendray ny technique de projection. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no masakazona roso tamin'ity hariva ity. Isaorana betsaka ianao tany atokantrano nanaraka ny fandanana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo ekipa teknika rehetra niaraka nanantotosa ny fandaharana tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ary ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.